Napakariny États-Unis 47% ny taxa amin'ny AGOA. Miazakazaka ankehitriny izany ny ao amin'ny ambasaditsika malagasy any États-Unis sy ireo teknisiana sy ny ministry ny raharaham-bahiny dia hanao négociation zany any amin'ny ambasadin'ny États-Unis any Madagasikara mba hanaovana ny karazana fampirarahana ampidinana an'io taxa io. Tonga soa atao amin'ny fantarana zany foresanté aty Canada indray ianao. Zany toe-javatra izany dia situation d'urgence. Mazava ho azy fa rehefa maina ny trano ny réactiontsika olombelona voalohany indrindra dia ny haka ny rano, haka ny pompier izay amono ny rano. Situation tena hoe normal izay réaction izay. Saingy ny hoe rehefa résolu ve izay problème izay ohatra izay ataoko hoe somary sy dia ahitana fanantenana loatra angamba ny momba an'izay zavatra izay satria raha ny fahitako ny personnalité Andriamatoa Donald Trump dia olona efa déterminé izy zany ny ametraka an'izay karazana barazy izay amin'ny firenena hafa izany mba ho tombotsoan'ny Amerikanina. American first. Izany hoe ny vahoaka Amerikanina zany no midioka ny tombotsoa voalohany ao États-Unis. Tsy azontsika anomesatsiny azy izany, saingy hoe tapoka loatra zany ny nanaovany sy nandraisany an'ilay décision ary tapoka ho an'ny vahoaka eran-tany koa zany ny fahalanian'ny Andriamatoa Donald Trump. Inona zany tokony ataontsika malagasy manoloana an'izany zavatra rehetra izany, satria ilay négociation izay hatao aloha dia tsy de tena ananako fanantenana be loatra kanefa moa fomba ny manandrana. Tokony isy zany ny hoe deuxième plan, plan B zany raha ohatra ka tsy mahomby zany io négociation io. Tokony hijery firenena hafa izany izay hoe ahafahantsika mifanakalo moramora zany ara-barotra ary mijery ihany koa ny hoe inona ny zavatra azontsika atao ao atoerana tsy hiandrasatsika zany ny hoe fanampiana lavareny avy any ivelany izany fa efa araky ny naverimberiko eto foana ny fitokisantena no zava-dehibe amin'ny fandrosoantsika olombelona. Manana ny rehetrarehetra isika ao Madagasikara, saingy ny stratégie izay hoe amadiantsika an'ireo arenantsika rehetrarehetra ireo mba ho afaka hamelomana ny population malagasy iray manontolo tsy hakanavaka ny any avaratra, ny any atsimo, ny any andrefana ary ny any atsinanana sy ny avoantany dia hisitraka marindrano mitovy ny arena rehetrarehetra izay misy ao Madagasikara. Ity zao dia lambalandy izay tena pura novidiko tany Madagasikara. Ity zao satroka vita amin'ny lambalandy. Tsy mena mitaha mihitsy amin'ny modely sy ny fomba fitafy sy ny luxe izay misy aty amin'ny tany mandroso ny zavatra ananantsika. Satria ity zao dia zavatra tsy hopodika na firy taona zao ity lambalandy anaovako ity. Itenenako amintsika fotsiny hoe nahoana moa zany tsy maintsy
manenjika ny Coco Chanel, nahoana ny tsy maintsy manenjika ny Yves Saint Laurent, isika andriambavilanitra ohatra, tsy maintsy miantsena any Fransa ohatra ny andriambavilanitra, izay manan-katao, jereo akaiky ny zavatra rehetra izay hoe afaka ifamelomana. Mbola misy ny mpanjaitra manan-talenta izay menomenina amin'izao fotoana izao fa fahity ny zaitra satria tratrin'ny fidiran'ny friperie. Tokony ho jerentsika akaiky daholo nge zany zavatra rehetra izany. Mbola maro ny tany izay azo volena ao Madagasikara. Saingy ny problema dia ny hoe ny any ambanivohitra tsy mazoto ny mamboly intsony satria efa misy ny olona vonona iotiny ny vokatra rehefa tonga ny vokatra. Ny any ambanivohitra efa tsy mazoto intsony ny miompiompy satria efa misy koa ny andian'olona, ny andian-dahalo izay hanafika azy hangalatra ny ombiny. Any zany tokony asitsika maso ny hoe ahoana ny fomba hanetanana ny olona iverina amin'ny fambolena. Ny lalana tsy zarizary, tsy misy amoahany tatsahany vokatra izay vokariny dia lo eo atoerana ny vokatra. Zava-misy daholo zany ao Madagasikara. Ka isika malagasy zany amin'izao fotoana izao no mila mikaondoha ny amin'ny hoe inona ny zavatra afaka ataotsika zany ao atoerana mba hampandrosotsika ny firenetsika. Tsy sarotra ny zany zavatra zany fifampidiniana samy manam-pahaizana ny vatona sondritry ny tany zany zavatra rehetra izany satria ny tendansy amin'izao fotoana izao dia efa makany amin'izay hoe fahaleovantenan'ny tany tsirairay izay satria efa manakatotrany ny États-Unis, anaraka n'izay koa ny firenena matanjaka hafa samy tokony efa hitsinjo an'izay hoe resaka autosuffisance izay sy ny hoe indépendance tena izy, ny fahaleovantena tena izy, na ara-toekarena, na ara-koltoraly, na hoe ara-piandrianana, efa tokony hijeren'izay ange isika malagasy. Efa naverimberiko teto foana izay famoazana izay, fa mbola tsy kivy aho ny mamerina n'izay zavatra izay amintsika malagasy. Satria nanantsika daholy ny zavatra rehetra ny fitaovana izay tokony hoentintsika hampandrosoana ny firenena izay. Fa ny stratégie atongavana amin'izay izay zany no mila ny famoazana sy ny famolavolany manam-pahaizana ny zavatra rehetra atongavantsika amin'izany ary indrindra koa dia ny finiavana efa verimberiko eto foana dia ny fitiavan-tanindrazana. Izay no tena sekrean'ireo tany mandroso rehetra ireo. Tsy misy n'izany hoe solution miracle manao ahoana izany. Ny teknôlôjia nge efa miparitaka eran'io io. Ny karazam-pahaizana amin'ny endriny maro samihafa efa miparitaka eran'io io, fa ny mbola mampatanjaka azy hatramin'izao dia izay resaka hoe fitiavan-tanindrazana izay. Ka rehefa mbola mifamitapitaka sika hoe tia tanindrazana dia rehefa avy eo hoe ny vahoaka ny poriporetina dia ny arenan-kibon'ny tany ahondrana daholo, tsy misy fepetra hoe gagnant nge izy ity zany hoe ahoana koa zany mba azahoany firenena malagasy, ny vahoaka malagasy, ny tombotsoa izay hoe mba samy misitraka.
any daholo angeny tokony hoe ho jerevantsika zany amin'ity hoe problema misy amin'izao fotoana izao ty. Ka sy tokony avela ho an'ny ambassadeurany États-Unis fotsiny izany ny fikaonan-doha amin'ity zavatra ty, fa tena ny firenena iray manontolo mihitsy no tokony ikaon-doha amin'ny hoe inona no tokony atao. Amin'ny fandalovan'ny Emmanuel Macron ao Madagasikara io dia tokony efa misy ny paikady ny hoe inona zany no zavatra atao, inona ny zavatra atolotra azy amin'ny fandalovany eo. Dia io resaka îles et passes io zany tokony anaovana karazana pression aminy sy ny hoe zavatra izay mba azonao zany gagnant-gagnant amin'ny fifandraisana aminy. Na rehefa tapa-kevitra koa ny be sy ny maro ny hoe andao sika zany handaka azy satria izy dia olona nanjanaka atsika, ny frantsay azo jerevana koa ny momba an'izay. Fa hoe hosahintsika malagasy ve izay zavatra izay? Fa ny hoe filazana koa zany ilay fifamitampitahana hoe tsy mila frantsay nefa ao ambadika ao miresaka amin'ny any. Izany zavatra rehetrarehetra zany ange mila dinihana daholo amin'ny toetrantsika malagasy. Ka ny azy zany aloha dia maka hery ny malagasy tsy vaky volo aho amin'izao fotoana izao, maka hery ny mpanao politika amin'ny endriny sy ny sokajiny maro samihafa satria tsy mora izao. Tsy mora izao zavatra mitranga izao. Ka raha ohatra mantsy ny aty amin'ny tany mandroso zao ny azy rehefa misy ny situation de crise dia tsy misy couleur politique izany intsony azy fa miara-mikaondo daholo ny olom-pirenena rehetrarehetra, na ny parti contre na ny parti au pouvoir andeha résoudre problème national. Zay ny azy, fa tsy misy intsony zany hoe resaka hoe rehefa ohatra mantsy zany hoe tsy andeha amin'izay hoe resaka fiarah-mientana izay ampandroso an'i Madagasikara dia mazava ho azy fa ny korotana no hosetrin'izay zavatra rehetrarehetra izay. Rehefa tsy misy ny fifampianoana, rehefa vahoakanona tsy mahalala tsony izy ny à gauche ny à droite, fa izay zavatra eritreretiny hialany tao anatin'ny fahoriana. Izay ange no miteraka ny violence amin'ny endriny samihafa amintsika olombelona. Misy olona ange efa any am-ponja ny tranony, efa tsy mampaninona azy tsony verimberina any am-ponja. Resaka hoe fitadiavany ny mahasoa azy, ny fitadiavany ny zavatra hohaniny. Misy olona ange efa tsy mampaninona azy tsony no mamono vono olona. Misy olona efa tsy mampaninona azy tsony amin'ny fokarongony mba petipetiny eritreretiny fa hanarinaridia azy amin'ny fiainana efa sarotra. Mila dinihantsika daholo izany izay zavatra rehetrarehetra izay. Ka tsy piteny fotsiny ny ahy izany ny amin'ny hoe jereo akaiky ny situation amin'izao fotoana izao. Jereo akaiky fa satria efa Titanic izao. Dia toy izay sy toy izay no azo natolotra anao anio. Manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.